mbola makasika iny raha tunnel iny hatrany dia nitondra fanazavana momba ireo tunnel ambany ministry ny asa vaventy Roland Ratsiraka ary nanome tokony tena tsy atahorana irodana akory ity fotodrafitrasa ity. Tunnel Ambandia efa nidina tany ny mpiara-miasa ingénieur sy ny orinasa dia nandinika ny tunnel Ambandia marina fa misy olana kely fa io olana io kornya tsy atonga an'le tunnel enjera. Donc zany aza misy matahotra fa tsisy tunnel enjera ato sanatry mivava fa kosa misy la fanamboarana ary fanamboarana io zany mila technicien avy any velany zay ho tonga amin'ny lakamisy zao. De le technicien zany géotechnicien ny l'entreprise ou avy aty dia andinika ny hoe fomba ahoana anaovantsika an'le travaux fa ny famatsimbolan'ny travaux dia fa nahazontsika avy amin'ny Union européenne. Donc zany milamina tanteraka amin'ny tunnel io tsisy miasa lotsika fa afaka mandalo isan'andro ary rehefa hanomboka ny asa amin'ny tunnel io dia tsy idina ny tunnel fa dia izotra eo tsika andro manalina fa afaka mandeha amin'ny tunnel zany. Fa na ino feo matsy zay misy feo be dia be momba le tunnel satria nandefana reny olona reny zay tamin'le tunnel dia manoloana an'izay fandefasan'le technicien tany reny sy le fandraisana andraikitra zany dia ohatrany hoe misy olona mipanika hoe enjera rahampitso le tunnel tsisy an'izany tompo plasy tompo vavy efa nambarako tamin'ny filoham-pirenena zany efa nambarako tamin'ny prime ministre ary efa nampahafantarako ny PDS any koa fa zao kosa misy trano ambonin'le tunnel maromaro dia misy anankiray moa zany rodana fatatsika dia zao mbola misy trano anankiray mbola tavelo dia engaviana mihitsy ny PDS ny commune urbaine andray andraikitra analan'le trano faran'izay aingana. Dia io zany mila zero io trano io dia zay vao afaka manao ny asany ny géotechnicien zay ho avy eto amin'ny lakamisy afarana avy any velany mihitsy satria eto amintsika eto tsisy spécialiste mijery an'io fa tsy maintsy avy any velany satria anankiroa ihany ny tunnel eto Madagasikara iny anankiroa iny ihany.